Romanina toko 5 vokatry ny fanamarinana. Romanina toko 5 andininy voalohany hatramin'ny faha 1 ko amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazontsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazahatoetra, ary ny fahatsaram-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-potsika. Fa fony mbola tsy nanan-kery sika, dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saika tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, fa angamba hisy ihany ny sasany sahy maty aza hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa maika aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa nohamarinina tamin'ny rany isika. Fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanina. Ary tsy izany ihany koa, fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nahazontsika ny fihavanana ankehitriny. Fampitahana ny fanamarinana sy ny fanamelohana. Romanina toko 5 andininy 12 hatramin'ny 120. Koa izany dia tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Fa hatrany alohan'ny lalàna aza dia nisy ota tamin'izao tontolo izao, nefa tsy isaina ny ota raha tsy misy lalàna. Fa ny fahafatesana nanjakatra amin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy, na dia tamin'izay tsy nanota tahaka ny nanontany Adama aza izay tandilon'ilay ho avy. Nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana, fa raha ny fahadisoana anankiray no nahatonga fahafatesana ho an'ny maro, maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana avy amin'ny fahasoavan'ny olona iray, dia Jesosy Kristy no tonga be ho an'ny maro kosa. Ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana, fa noho ny nataony anankiray no nisehon'ny fitsarana ho fanamelohana, fa noho ny fahadisoana maro kosa no nisehon'ny fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana. Fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjakan'ny fahafatesana noho ny nataony anankiray, maika izay mahazo ny hahaben'ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no anjaka amin'ny fiainana noho ny nataony anankiray dia Jesosy Kristy. Koa tahaka ny nahatongavan'ny fanamelohana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray, no nahatongavan'ny fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. Fa tahaka ny nanaovana ny maro ho mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray, no hanaovana ny maro ho marina kosa noho ny fanarahany anankiray. Ary ny lalàna dia niditra koa hahaben'ny fahadisoana, nefa teo amin'izay ny habeazan'ny ota no ny hoaran'ny fahasoavana be lavitra, mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no hanjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika.